Tonga sao daholo zanagasikara mbola avy ianareo tafatafaresadresaka iantsika mahakasika ny olon-droa isika olombelona raha toka latsaka ny 5 taona dia mbola tsisy saina antony dia satria ny ati-dohantsika mbola tsy feno raha tsy efa tonga eo amin'ny 5 taona isika olombelona. Izay na raha tsy ansy izay no mampatonga antsika rehefa le hoe nanambady latsaka ny 5 taona dia mahatsapa ny hoe mijaly ohatran'ireny anaty afo be reny ary tsy normal akoa zany. Raha 14 taona ianao nanambady tsisy zava-pantatra eo zany mihitsy mbola ao anatin'ny taola miala sakany zany. 20 taona ianao manambady eo ihany fa mbola ao anatin'ny tokony mbola hoe tanora manalaza ianao nefa tsy maintsy nanambady. Eto amin'ilay hoe 15 taona atonony tsara izay eto indrindra moa zany fa ho an'ny vehivavy satria indry manasa tsara samatotra ambon'izay koa rehefa nalala lalam-piainana tao amin'ny dada sy neny amin'izao efa mila miasa ihany koa ny vehivavy rehefa manatokantrano zany indry mba somary milamindamina kokoa ny ati-tsainy. Ho an'ny lehilahy ihany koa raha latsaka izay 15 taona izay lahy manambady dia jereo hitantsika eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra ireny fa loasandry lerony manenjika makorelina sy miaraka amin'ny deuxième bureau karazany maro mihevitra ary leroa fa hoe enjana be dia rehefa antitra sy malazo le tabory izay vao tonga saina ary leroa ohatra ny tena takizay na tsaina ihany efa dia manjanaka taloha nefa iny efa tara loatra. Ho antsika zany ho an'ny ray aman-dreny aloha nomeko ny afatra voalohany ao ray aman-dreny ozy ianao hoe aleo ananatra fiainany ihany fa efa olon-dehibe izy izay dia ndika izay zany ny adidinao zany manosika adidy zany ianao ka mandray adidy zany ianao sitraponao nge te hanamboatra zazakely anga ianao no terena ianao no te hifampitaingina any ambadimbadika any no maditra zanakao fa marary andoha ianao adidinao no mananatra n'io zanakao io izay maharay aman-dreny ianao satria tsinona ny lalana ny diavin'io zanakao io mbola tsy mitovy ny lalana ny diavinao ray aman-dreny mbola tsisy zava-pantatrao mbola tsisy zava-pantatra zanakao zany matetika isika ray aman-dreny miteny ho hita teny isantsara tsy vahaolana zany tompo azavao zanakao ny vokatsoso vokadratsy lalam-piainana anjara mandinika ilay izy resahana mpitiavana ampilaminana ny zanakao tsy maintsy ihainao izy rehefa hainao no maka ny fony ilalainao ny fony felozana mandidy fony ndray dia dinany miantso indray akory ty kibon-janakao na ny fonon-janakao fa mila maka ny fonon-janakao na ampitiavana. Ny ankizy any mijaly jereo tsara maro ny ankizy ato amin'ny Facebook no mitaraina izy ohatra zao za mpijaliany lehilahy sy ny ohatra zao satria tsy na raha ny tokony izy mba tokony hitaraina amin'ny ray aman-dreny tsy afaka hitaraina satria loza be le ray aman-dreny ao an-trano sasany tsy mamela manao sipa ny sasany ihany koa hoe izay le hoe tsy azo avela zay dia fieritreretan'ilay ankizy hoe tsy azo atao le izy kanefa tsy fantatry ilay ankizy le hoe mety ho vokatsoa sy vokadratsy ilay izy. Zay tsy hitantsihatra ho antsika rehetrarehetra rehefa manomboka 15 taona ianao zao ny hoe manambady na koa hoe 15 taona ianao na hoe célibataire ara tsy miasa saina intsony ianao na manambady ianao na tsy manambady ianao célibataire ohatrany ahoana mahatsiaro milamina ianao tena ohatran'ny tsara izany fiainana tanora izany fa aleo aloha akaina kely le mandeha manambady. Raha ao anatin'ny tokantrano indray ianao na tsara hoe nijaly be ianao le taloha tary rehefa manomboka 15 taona miakatra ianao tena ozy ay tena taloha rangahy za fetrana be fa zao za ohatran'ny efa mandeha ho azy le izy dia ohatran'ny tsy maninona intsony ka izay 15 taona isika vao feno ny ati-dohantsika eo ianao vao manomboka maritra amin'izay ary izay raha ny tokony misy ny vehivavy manambady aleo lehilahy mba 30 taona manambady izay mba eo kokoa mba hoe efa nahavita refy dia tsy mihodinkodina etsy sy eroa. Zay mahasoa daholo nareo.